Amin'ny fifaliana riavana no iarabanantsika indray nahatratra ity andro anio, ifampizarantsika ny nofinaina isan'andro ary ifampaherezantsika amin'ny alalan'ny vavaka rahateo. Ivavaka ary isika ngataka ny fitarian'ny fanahy masina ho amin'ny tenin'Andriamanitra izay ho renesintsika. Andriamanitra rainay be fitiavana, be fiantra sy be indra fo ianao, ary Andriamanitra izay tomponay rahanteo mendrika ankalazaina lay mitantana ny fiainanay ka mahatoy izao anay. Misaotra anao zahay noho ny amin'ny valim-bavaka rehetra nomenao anay, fa misaotra anao koa zahay afaka andre indray ny teninao, lay teny izay manazava ny lalanay, lay fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalanay, ary lay teny izay mampahery sy manohana anay mandrakariva amin'ny fiainanay rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika indray riavako amin'ny anio ity dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Salamo 4:30, ny andininy 120 hatramin'ny 220. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: avy anaka, mihaino ahy, ny fahatahorana an'i Jehova no ampianariko anareo. Na iza ianao no maniry fiainana, ka ty andro maro ahitana ny soa, dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy, ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Alaviro ny ratsy ka manaova soa, mitadiava fihavanana ka arao izany. Ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihaino ny fitarainana. Ny tavan'i Jehova tezitra amin'ny mpanao ratsy kosa, mba ho fongorany tsy eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy. Mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehova, ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehova, ary mamonjy izay torotoro fanahy. Maro ny fahoriany marina, nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra izany. Miaro ny taolany rehetra izy, tsy hisy ho tapaka ireny na dia iray akory aza. Hahafaty ny ratsy fanahy ny fahoriany, ary ny mankahala ny olo-marina ho elohiny. Fa Jehova manafitra ny fanahin'ny mpanompony, ka tsy mba hisy ho elohana izay rehetra mialoka aminy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboina ho aminareo mandrakariva ny riavako, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ato anatin'ny ity mofinaina ity riavako malala no ahitantsika any Davida izay nandositra noho i Saoly izay ny fofony ainy. Dia misy dingana lavitrezaka nataon'i Davida tany am-pandosirana, ary nisy dingana maro rahateo koa narahany tamin'izany. Nisy taona hitantsika ny amin'ny Samuela voalohany 2:20, Davida dia niona tamin'ny mpisorona, ary avy eo dia nanana fikasana hiona tamin'ny Akisy mpanjakany Gata. Tamin'izany indrindra nefa no nisy nafantatra izy hoe tsy ity va lehilahy mahery izay natao hoe Saoly nafaty arivorivo fa Davida nafaty alinalina. Dia tonga
Versailles teo anatrehan'ny mpanjaka ny akisy izy satria natahotra ho vonon'ny mpanjaka ny akisy ka dia tonga Versailles na teo anatrehan'izany. Dia navotan'Andriamanitra indray ary Davida teo anatrehan'ny tanany akisy mpanjaka ary dia indro namorona izao salamo 430 ho fideranan'Andriamanitra izao. Mizara roa mazava tsara ity salamo ity. Ny tapany voalohany dia tena entiny ny amin'izay fankasitrahana an'Andriamanitra manokana no ny amin'izany famonjena nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana izany. Fa eo amin'ny tapany faharoa izay misy ny nofinainantsika anio manomboka amin'ny 120 hatramin'ny 220 kosa dia misy ny anatra izay omeny Davida ho antsika taranaka teoriana ny amin'izay hahazona ny aina satria nahavonjy ny aina izy teo anatrehan'ny akisy mpanjaka. Noho izany dia manana torohevitra ho antsika raha teo koa izy ka miteny manao hoe na iza ianao no maniry fiainana ka tahita andro soa. Andeha ariavako raisintsika avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao ny lesona manao hoe ny loharamon'ny aina. Ny loharamon'ny aina na ny fahavelomana voalohany avy amin'ny fanaovana ny marina. Avy amin'ny fanaovana ny marina. Hitantsika amin'ny 120 hatramin'ny 120 hatramin'ny 7 aza dia miariary ny mampanompon'Andriamanitra marina amin'ny Davida. Fantatsika rehetra ny tantarany fa olo marina teo anatrehan'Andriamanitra izy ary tsy nikasa mihitsy handrombaka fahefana. Tsy nikasa mihitsy izy hanongana any Saoly mpanjaka fa noho ny fahamarinana izay tao anatiny ny hany nataony dia nandositra teo anatrehan'ny Saoly izay niaza ny ainy tamin'izany fotoana izany. Arak'izany dia miariary fa le fahamarinana tao anatiny, fahamarinana izay ampitaina amin'ny taranaka faramandimby arak'izay tenena avy anaka miaino ahy. Fahamarinana azo ampitaina amin'ny taranaka faramandimby. Izany no loharamon'ny aina. Hoy ny voalaza hoe na iza ianao no maniry fiainana ka tahita andro soa dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary molotrao mba tsy hiteny fitaka. Ny zavatra hita zany tamin'ny fiainan'i Davida teo am-pandosirana dia niazona zany fahamarinana izany mandrakariva izy ary toa tsapa hatrany ary tao anatin'izany fihazonana ny marina izany fa tsy mba nandanga izy ary tsy nanao ratsy raha teo. Haitsika tsara ny tantaran'i Davida fa nisy fotoana izy efa nahazo an'ny Saoly mpanjaka mihitsy fa saingy tsy nanaiky hamono azy satria heverina fa tsy ahazona fiainana izany ary hitondra ho any amin'ny fahafatesana raha teo. Riavako malala ho ny tompo. Ny soratra masina ambany masontsika dia miteny fa ny fanaovana ny marina dia tena antoka lehibe mitondra antsika ho amin'ny fahavelomana na mitahiry ny aina. Ary raha miresaka hoe marina isika dia mahatsiaro fa ilay Jesoa Kristy izay nombona teo amin'ny hazo fijaliana no marina. Izy raha teo nefa niteny manao hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary zany fahamarinan'i Jesosy Kristy tamin'ny hazo fijaliana izany no namonjy antsika ka hananantsika fahavelomana izay tokony ho maty noho ny amin'ny fahotana. Izao tontolo izao izay tokony ho faty noho ny amin'ny fahotana dia novelomin'i Kristy ilay marina ka zary lasa nanam-pahavelomana ao aminy. Andehany ho jerentsika ny ambaran'ny apôstôly any amin'ny Petera voalohany toko 2 dia hoy ny voalaza raha mamaky isika manomboka amin'ny 120 sy ny manaraka. Petera voalohany toko 2 120 sy ny manaraka manao hoe fa ho amin'izany no niantsonanareo fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diny izay tsy nanotakory sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Raha notevatevaina izy
dia tsy mba hananevateva. Raha nijaly dia tsy nandraona, efa nanolotra ny ady no ampitsara marina, ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinany, ary midiakapoka taminy no nanasitranany anareo. Fa efa nanito ny ondry anareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Mazava arak'izany ry havako malala fa ao amin'i Jesosy Kristy ilay marina, ilay fahamarinana no ahazoantsika fiainana, ary ihany koa ahafahantsika ihany koa manana zany fiainana zany amin'ny fiainana andavanandro, dia hanao ny marina mandrakariva amin'ny andavanandrom-piainantsika isika. Ny malagasy ry havako malala dia manana le ohabolana sy fahendrena manao hoe ny marina tsy mba maty, ary hamarin'ny soratra masina zany ka mampirisika antsika mandrakariva mba hiazona ny marina, mba ho marina mandrakariva amin'ny fihavanana izay ataontsika eo amin'ny mpiarabelona. Hoy ny soratra masina mantsy hoe mitadiava fihavanana ka arao izany fa ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina. Ry havako malala ao amin'ny tompo, lesona lehibe ho antsika noraisina tamin'ity tenin'Andriamanitra ity, fa na ho anio na ho ampitso na ho mandrakizay dia tsy misy fahatiantoka ny fanaovana sy ny fijoroana amin'ny fahamarinana. Manao marina isika mba hahaela velona antsika, mba tsy hahatonga ny hafa anatambesatra ny alahelony amintsika. Zany ane ny zavatra misy ry havako. Misy olona dia faly mivelona amin'ny halatra tsy marina, mivelona amin'ny loharanom-bola tsy marina, mivelona amin'ny fanaovana lainga mihitsy ary indraindray ary fanaovana ratsy mihitsy, ka hitambesaran'ny alahelony vady aman-janaky ny olona zay anaovantsika ratsy ohatra sanatrian'izany, ka miteraka fahafatesana ho antsika raha teo zany. Antsoina isika hiazona ny marina, hijoro vavolombelon'ny fahamarinana, hanao ny marina ka tsy hanasoa ny hafa fotsiny, tsy hanatsara ny fihavanana fotsiny, fa hahatonga antsika ho velona mihitsy aza. Zany mantsy ny loharanon'ny aina izay ambaran'ny soratra masina eto. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala izay hitantsika ao amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe ny loharanon'ny aina dia avy amin'Andriamanitra. Ny loharanon'ny aina dia avy amin'Andriamanitra. Rehefa mamaky isika manomboka ny 7:20 ka hatramin'ny 2:20 dia mahita fa Andriamanitra mihitsy amin'ny loharanon'ny aina azy, amin'ny matompon'ny aina azy no indro manavitra sy mamelona ny mpanompony. Tsy takatry ny saitsika mihitsy ny amin'ny hoe i Davida teo anatrehany ankizim-panjaka izay saika ho vonoina, saingy mody nanao very saina fotsiny dia novelomina, dia norohana hiala teo aminy. Hita ao anatin'izany fa tsy ny fahendren'i Davida akory no lehibe, ary tsy nisy fahendrena raha teo ary tao anatin'izany, fa tena Andriamanitra niaro ny ainy mihitsy zany no hitantsika eo. Ary dia marina zany ny ambaran'ity soratra masina ity manao hoe mitaraina ny marina ary miaino azy Jehova, ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Zay rehetra mitaky fiarovana amin'Andriamanitra dia henony avokoa, indrindra ireo sokajin'olona marefo izay tsy tanana andrangotra, tsy tongotra hitsipaka. Hitantsika eto ane fa voatanisa avokoa ireo toetra samihafa ananan'ireo olona izay mandeha mitaky zany fiarovana amin'Andriamanitra izany. Ao ireo izay marina arak'izay ambarany 7:20 teo,
fa eo a ireo izay manana fo mangorakoraka eo amin'ny 1920. Ao a ireo izay hiara-pahoriana eo amin'ny 1920. Ao a izay arova an'Andriamanitra tsy ho tapaka ny taolana arak'izay ambarana 1920 ary eo amin'ny 1920 dia ambara fa Jehova manafitra ny fanahin'ny mpanompony. Ry havako malala, hitantaratra eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity fa tena Andriamanitra miantsehatra eo amin'ny mpanompony, Andriamanitra miditra antsehatra sy mandray an-tanana ny fiainan'ny vahoakany, ny fiainan'ny mpanompony sy ny olom-bofidiny, zany no hitantsika eto. Tsy noho ny amin'ny Davida arak'izany, fa noho ny amin'izy Andriamanitra no namezany tombonandro pahavelomana. Dia marina zany eto fa tena misy fanekena miazona ny fanekena zay efa nataon'izy Andriamanitra tamin'ny vahoakany fa izay Andriamanitra. Andriamanitra ny fanekena izy ka miazona mandrakariva zany fanekena zany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, Andriamanitra no loharanon'ny aina, Andriamanitra no loharanon'ny fahavelomana ka mandahatra ny fahaveloman'ny mpanompony hatramin'ny atsipiriany mihitsy aza. Hitantsika ny amin'ny tantaran'i Davida eto izay nitantanan'Andriamanitra sy nandaharana hatramin'ny atsipiriany ny fiainan'i Davida. Fa raha mijery koa isika ry havako, dia toa efa faminaniana sahady ny amin'ny Jesosy Kristy, izao tenin'Andriamanitra izao salamo izao, ka mampahatsiaro antsika ilay Jesosy Kristy izay tsy mba nitapahana ny taolana. Rehefa mamaky isika ny filazantsara araka ny Jaona dia mahita fa rehefa akaiky ny sabata dia notapahina ny ranjon'ireo jiolahy anankiroa teo andaniny roa ny Jesosy Kristy. Fa ny amin'ny tompo kosa mba hahatanteraka ity soratra masina ity indrindra, ny amin'le hoe miaro ny taolany rehetra izy tsy ho tapaka ireny na dia iray akory azy, dia tsy nitapahana ny ranjony fa nolefonina izy. Hitantsika zany any amin'ny Jaona 7:20, ny 2:30 sy ny manaraka. Hita arak'izany ry havako fa na dia niatra tamin'i Jesosy Kristy ary ny fahafatesana, dia mbola io Andriamanitra ihany no nanala azy taminatin'ny fahafatesana ka name azy ny fahavelomana ka nanangana azy tamin'ny maty. Mazava arak'izany ry havako fa tena Andriamanitra ny fahavelomana ny Andriamanitra ny Baiboly ka manome fiainana ho an'ny mpanaradia azy. Toky ho antsika fiangonana zany ry havako, ho antsika kristianina, ho antsika izay kivy, ketraka, enjeny, mamoy fo, ho antsika izay manana olana sarotra izay hatrehany eo amin'ny fiainana andavanandro. Tsarovy fa ny Andriamanitra ny kristianina dia Andriamanitra fiainana, Andriamanitra manome fiainana ho an'ny mpanaradia azy rahateo. Manala antsika sy manaisitra antsika ao anatin'izany fahadisom-panantenana lalina izany izy ka mampanantena antsika ny fiainana, tsy ny fiainana ankehitriny ihany fa ny fiainana mandrakizay mihitsy azy. Marina hatrany zany ny tenin'i Jesosy Kristy hoe zao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Ry havako malala ao amin'ny tompo, amarana izao tenin'Andriamanitra izao isika dia miharihary eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity fa ny mpanao ratsy, ny tsy mpiankina amin'Andriamanitra, ny ratsy fanahy, ny mpankahala ny olo-marina, ny mpanenjika ny olom-bohosotr'Andriamanitra dia ahita loza sy ahita faisana avy amin'Andriamanitra izy. Hita eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity zany fa ireo izay manao ny marina sy mitoky amin'Andriamanitra ary miazona ny fanekena amin'Andriamanitra kosa dia anjaran'Andriamanitra no miay azy ka mameny fahavelomana, mameny aina ho azy ireny. Dia mahatoky isika ry havako fa ilay Andriamanitra fiainana amin'ny antsika fiainana be dia be raha teo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako.
misaotra anao zay Andriamanitra fa mahatsiaro velombelona ny fanahinay ny nofonay ankehitriny satria nahazo toky fa Andriamanitra fiainana ianao manome fahavelomana, manome fiainana ao anay ka manala sy manaisotra zay rehetra saritsary-pahafatesana rehetra mamatotra ny fiainanay. Misaotra anao zay Tompo fa tsonjovinao zay na miditra na mivoaka na mandro na mifohatra amin'izao mandrakizay. Mivavaka ao amin'ny fiangonanao zahay, ho fiangonana velona, fiangonana masina, ho fiangonana mijoro, ho vavolombelonao na amin'ny teny na amin'ny asa, ary dia taio mandrakariva amin'izay efa niantsonao azy. Ankininay zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay. Amen.